ity ianao no mandatra ny zavatra rehetra ary izay misy dia avy aminao dia ampio Jesosy hetra, ampio Jesosy hena be androany fa kosa ianao hisandatra mitombo ambony any satria ianao no Andriamanitra tompona eto. Fitaovana fotsiny amin'ity maraina amin'ity misaotra ny mety fisiny mety vahoakanao na reto ray aman-dreny na reto zoky na reto zanaka na reto zanaka satria Andriamanitra ny rehetra ianao, Andriamanitra ny nofo rehetra ianao, Andriamanitra ny eto amin'ity trano ty ihany koa ianao, na izay manatrika eto na izay manatrika ao an-davitra ao na izay any tokantrano Andriamanitra ny tontolo eny ianao. Mitenena Jehovah raha teny tamin'ny Samuel ianao arivo taona lasa izay dia mbola miteny aminay ianao amin'ity ity fanamasonao tario fanamasonao anao sehatra amin'ny anaran'ny tomponao fahaizam-bavaka izany. Amen. Dia faranakatsika mianakavy tafavory eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity araka ny fandaminana moa izay napetraka ny aman-dreny dia anjarako ny mitondra ny teny androany dia manaiky ampanentetena manaiky ampitiavana satria misy ray aman-dreny isika dia manaja amin'ny mazany amin'ny mazanaka dia raisina mpanendra teny aloha ny toiko teny tsolava ny toko teny miaraba manokana atsika izay manaraka ao an-davitra ao miaraba atsika izay manaraka atao ihany koa maly andikatsoa aloha aloha na tsy hoe toko teny fa sao dia misy tonga dia toro teny bombarda ndray zao misy hoe tsy bombarda artisan bombarda fa fanamasina no iteny amintsika fiangonana masaraka atsika ny any Madagasikara isika malagasy ety be tsika manana firenena anankiroa ny firenena leventsika ny anankiray ny firenena mampitana antsika ny anankiray maro zao nankalaza ny fety pirenena ny nation québécoise bonne fête nationale moa izy izay québécoise efa kahita tamintsika québécois maly fête ny Saint Jean Baptiste tsy haiko moa inona natao Saint Jean Baptiste teto fa fête ny Saint Jean izy zany eto amin'ny Québec dia miaraka antsika malagasy mila ravinala satria raha tsy napetrana antsika ny Québec tsy tonga tentsika dia mamivonatra azy ireo tsika mamivonatra ny premier ministre tsika François Legault sy ny ministre sy ny be ny tanàna rehetrarehetra satria ireo nataon'Andriamanitra miara-monina amintsika tsy vitantsika sa tsika gasy reny raha noana azy tsika dia motsika koa izy fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafaperimetry Québec tsika dia miarabantsika rehetra siaramanitra androany koa tsika Madagasikara rehefa aveo hoe tsy ampaky maisonneuve misy arety miarabantsika sara koa malagasy natratry ny taona dia itiaka ao amin'i Jesosy ny Madagasikara zareo dia avy Jesosy tsika malagasy ary rehetra tsika malagasy zamanokana aloha dia tena fiana za gasy mety ho vazaha na pitso fa mbola gasy koa aloha satria tsy vazaha mihitsy amin'anakorina tao fa gasy mananaty teraka gasy na gasy eto nametrany Jesosy misy firenena mampiatrana anay pays d'accord manaja fa za tsy vazaha mihitsy fa gasy hatramin'ny farany tsetratsetratry azy zay fampidirana foy dia zao raha isotro rano ianao inona ny fireksana volan'ny fa manino ianao misotro rano raha tarenao za fa manino ianao misotro rano dia izy nareo mazava be mangetaheta zay hoe tsaty zany misy olona isotro rano ianao izy tsy mangetaheta tsy normal mety misy zany fa tsy normal fa normalité natoa makavera misy rano mangetaheta zay ohatr'izay zao rehefa aveo zao za zao nitenako Jesosy hoe mangetaheta mila ny teninao fa raha tsy mangetaheta ahoana moa ny tenena Jesosy any ahoana moa ny ampisan'i Jesosy any dia eto mpanomboana dia efa nivavaka tsika teo misaotra nalafrano mitondra antsika teo fidéral mitondra antsika teo fitsofana mangataka aminao Jesosy hoe mangataka aminao fa namasina hoe miomana fa hiteny aminao za zao mino fa tena hiteny amiko Jesosy nazara mitondra ny afatra mino fa toroko zako tsika dia itiako ao fanamasina fa manomboka tena Andriamanitra tsika tiaka ao fanamasina anety tsika fandratra azy tena ho azy amindraiky mivotsofefa zao ezaka ako atsasakady na lavadina na 20 minutes ny zako no mifanampiany fanamasina andao azy sokafantsika ny baiboly obolana to 20 afaka manokatra mianaka amiko ianao zavatao raha tsy manao zavatanareo fa tsy poinpointe fa afaka manaraka tsara tsika ity tena Andriamanitra ity obolana toko 2017 hoentsika kana tavidresaka tavidalana ity fampiaresana maraina ity volao venareo volao tao vetsy
Amen. Oppure tu fai che fumo, andini fa figlia pressi. Se ma che miseria ci va bene, tu trovi su fa, versi sita pressi. U fa chi con lui, ti la sita ci che ti la ci che mamma chi siamo lì a fi venire da fan giù. Oppure tu fai che fumo, andini fa fitto nella razza fa tu sono ti che ti detto per tu ma la casa dopo quando è rassita che ci ho e agli nulla. Avviene rassita che ci ho e agli nulla. Nadie fa farnias abbia farniam. Ora si capisce che non si canita nella macchina, ma ne già si canita non si tiene la fitta sociale. I salvate rassita che ci vuole e agli nulla. Nadie fa farnias abbia farniam. Amen. Tu vedi adesso ovviamente i sicuro sono metti mano nulla sti, metti sulla stia no. Sa tu vedi tema di che lavoro niana tantia nanti tu fai già per la stia no proprio niasa di pensario e tu vedi ida per le riflessioni di piano mersa su che dicono le casa basali sono spero su quelle di piano mersa tu vedi ida qui sono compare foto tu vedi la casarena e tu vedi fatta ciò in sarene di caisma tu vedi le vanne nel bosco e vedo il bosco tu vedi c'è fa un tiro tu vedi tane ciao tu vedi nazionale per mersa poi bisa na kasarena tu bisa fatto fa na kasarena kai a fatta lo fai si cambia wis ci problemi nulla reta ciutiano nulla reta me ciutia ci che ci sostiano fu ci sostia ci che fu satsam parentesi di fa giusto bitmiana kasarena non è solo nulla te da di giusto no ci metti fa ci sostiano tibia ci che fu fa dire sai tena de macam fakisi kita dia fata ci la papia pansa ka solo donna non da tradisi arsami no rana non tradisi ne ha ci de manti fana basa di niene bisa bacu niene ni solo donna sa ti ne va si te ka jovis de nan pansa ka fa nan fili ne fa la sa tu na de mancha dia nya ka ta fa fansa ka Israel niena san solo donna junun san ce ti na de afirma ci sono sentite lì se vuoi avere ci sono sentite le FMC tu non ne hai sama le FMC e non le FMC si chiama la mattina di maggio e tu le FMC le FMC la ti assume campiono te non fa fallosa a più fa con no inani sabato c'è la città la ti tutti sabato tempo ne sa te ferma la fase sa faranno con fatica tam classe de secondaire nous fa una tutti ta finita trois premiers fois là si c'est maintenant troisième des fois tu vas dans la semaine a tu ne peux pas na reunion dans la semaine na va mas fa castra na reunion de sixième cinquième quatrième troisième de au secondaire ta finita trois premiers fois de faleria ni école là là ça dit ni essa canequis propriamente mas understand ti fieni la piena sa fare una cosa da sinistra si io te la tavola e poi che ma quando che ni mi ha tenuto in strada Michel la mia che ti ma prima mia che ma si te ta Nicola ta papel fortuna in te reazione normale se oggi sarà un bello oggi che chi ti ma meta che fanta di no a vedere che non sei Aona metu reaction aona metu Facebook rausi sa de macho tena makasita kana warsa na usa de macho tena makasita kana warsa fantani na apa kapena ke Jesus apa kapena ke fana masana sabe tena makasita kana warsa tena makasita kana ole pense tena makasita kana ole pense uciricia inna te karakter afara demand makasita kala afana demand makasita kala figuran afana demand makasita kala personel enomisa enosika figuran sasa langsung kasih tadi benar tak cak sare na sahur lalu fasasu itu dia sare punya senang suka senang fasina jauh itu dia sedang doa nyana sa nano examen sa nano sa saya Sisi kwa dalam itu ada kasih sayang kalau ada waktu robe. Sisi nama masa,
dia zay ilay tontolo fanahy hoentiko amin'izay nareo teboka voalohany loha hevitra rasika dia zao raha misy olona kaikinao dia antanioka izy s'il vous plaît raha misy olona na gauche na droite tia hasinaka amin'Andriamanitra ve ianao pasteur fahitako eto dia mantanio izy antanio kaikinao mba tia hasinaka amin'Andriamanitra ve ianao antanio kaikinao tsy voatery maly izy ajaitsika ny safidiny tsy voatery maly izy afaka miteny izy tsy mahatrombe pour moi ça tsy mila tsitraka ajay izay fa Jesosy mahatany azy hoe Michel mantany ny FMC zao Jesosy ny FMC tsy inao ve ny azo sitraka amiko dia maly atsika izy anizy miteny za tsy za mijerenareo fa ny fanamasina mampiteny anahy ary ny tena dia avy any an-danitra ny vatana fiangonana dia izy no metsika voninahitra amen teboka voalohany sokafo baiboly ho jerentsika eo teboka telo eo raha tia azo sitraka amin'Andriamanitra inona ny aksolasan'Andriamanitra inona ny zavatra ataon'Andriamanitra ny fiangonana jerentsika vetrany teboka voalohany obolana eo akaiky any obolana 10:22 latsika teboka voalohany ity verset eo amin'ny Solomona dia nanana réflexion tena nanoratra be momana nakataka fahendrena izy tena ny Jesosy fahendrena ary natsiny manao fanamasina izy dia nanoratra ity verset ity koa hoe obolana toko fafolo andiny faharoamboapolo vakiko reny satria mandeha fotoantsika obolana toko fafolo andiny faharoamboapolo amin'ny alalan'i Jesosy manao hoe ny fitahian'i Jehova izany no mampanakarena ary tsy ampinony fisasana izany aveloko zavatra ny fitahian'i Jehova izany no mampanakarena ary tsy ampinony fisasana izany io ten'Andriamanitra io dia miverina antsika malagasy satria nazara ny enany izy hoe ny teboka voalohany ity Jesosy huit apetraka ety voalohany amin'ny teboka voalohany raha tia azo sitraka amin'Andriamanitra za so tena itenena Michel raha tia azo reconnaissance ty aminy mama dia zao ny ataovy lara-pahamehana amin'ny fiainanao ny fitatavanao ahy isan'andro priorisme ataovy lara-pahamehana ny fitatavanao ahy Jesosy ny ataovy priorité izay ny teboka voalohany zay no anasan'i Jesosy dia makasitraka antsika izy teboka raha izay dia inona mahatonga le hoe ataovy lara-pahamehana Andriamanitra za so lay raha ta Madagasikara ta fotoana dia lara-pahamehana be ho any amin'ny vaky tsy maintsy priorité ny dossier rehetrarehetra makany Canada ohatr'izay koa ianao tany Maurice ta Madagasikara tena tsy maintsy tena ny passeport tsy maintsy hitanao lara-pahamehana c'est correct et c'est normal et c'est naturel fa ozy Jesosy tena le Canada ve priorité tena le tonga le Canada ve priorité le miasa le Canada ve tena lara-pahamehana le mianatra le Canada ve tena lara-pahamehana dia ozy Jesosy ozy Solomon ny fitahian'i Jehova no mampanakarena teteny Solomon tsy le fitahiny tsy le asa tsy le fianarana fa le Andriamanitra mameny asa le Andriamanitra mameny fianarana iny dia lava amen amen nasampiaka zavatra Jesosy le Andriamanitra mameny asa dia lava nazary voatery amin'izany hoe Jesosy amin'ny fotoana za tena Canada io fataka Canada isan'andro mais c'est pas le Canada la finalité tsy finalité Canada ny andatra finalité chrétienne ary tena antsika Jesosy aza diso objectif ry FMC tsy Canada ny finalité tsy eto ny finalité diso fiangonana raha etsika tena ny andafy be dia be reny andafy any Frantsa zao andafy fa tsy ny andafy ny finalité fa ny andafy le Andriamanitra nahalanitra sy ny tany so priorisé dia ndao ny jerentsika ohatr'izay loatra tsika za so mianatra ho atsika mpianatra tena ataoko ny inscription tena prioritaire ty normal azonao zany io natrehan'Andriamanitra zontsika zany tsy manamelo atsika amin'izany Jesosy fa ozy Jesosy mekanao le fianarana mekanao le asa mekanao le toerana tianao le tany kanana tonga tatianao nataonao lara-pahamehana avy za teren'i Jesosy zany nataonao lara-pahamehana avy Jesosy ny fahabe tonga tsy nanadiny fiarahany vavaka fahabe zao Jesosy atsika etony fa ny fanamasina ry alina be tsika so teny franco ty alina be tamin'ray maraina tapony maraina vao natoy fa ozy izy Jesosy hoe tiako ny fahatongavanareo satria natatelo anareo vao natoy tsy nafoferana aminy voninahitra amin'Andriamanitra lehilahy amin'izany misy ne araka ny teny franco ta misy ty vavaka eto fa tsy afaka izy no ny ato maro samihafa za tsy tena tsy namelaka lara-pahamehana any amin'ny Jesosy izy fa Jesosy manala ny atony
fa ozy Jesosy hoe raha tia asitrakako ianao priorisé eo ataovy priorité isan'andro ny fitetavanao dia akasitrako anao. Amen. Dia confirmer Jesosy zay koa jerentsika ao Matthieu toko fahaenina le resaka priorisation ty manko dia mainka ao fo izy io dia normal be raha Jesosy raha mitokoteny mety koa ty amin'ny filazantsara nareo Matthieu toko fahaenina dia mifaraka ambinipolo sy marazakazaka fa mandeha kely le fotoana ozy izy Jesosy raha mitokoteny Matthieu 6:21 ataoko manomboka eo amin'ny 20 amin'ny alalan'i Jesosy fa miaria reny ho anareo any anaty izay tsy misy kalalao na arafesina manimby sady tsy misy mangalatra manamtrano na mangalatra dia mifaraka ambinipolo eto le ilana ataoko soantsika fa izay toerana prahirinareo na izay toerana ny arenareo dia hoariko ny fonareo raha ny miresaka volo raha ny miresaka kanjo na ny miresaka asa any miresaka fianarana na metrako ny foko dia normal arabe raha ny priorité Jesosy ny tena io matsapa be zany non Jesosy raha désolé tena le bosy le kataka aloha fa tsy miditra le milliers de dollars amin'ny compte dia ozy Jesosy toy izany Jesosy eo ambany io any Matthieu 6:33 fakatsao aloha fakatsao aloha dôla tsika netra mamaky an'ity zay s'il vous plaît asitrakareo amin'ny alalan'i Jesosy Matthieu 6:33 andehantsika rehetra avela fanamasina amiko izy anao hoe vakio Matthieu 6:33 rehefa verisé isanao telo amin'ny alalan'i Jesosy fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anatoanareo zany rehetra zany. Amen. Ny fanjakan'Andriamanitra no anasan'Andriamanitra ho katsara voalohany andeha ho azy ny fankasan'Andriamanitra tsy ny mihitsy izy hoe fa tadavy aloha ny asa priorisé manaraka ny asa mango fotsiny c'est un bonus ary zay tenen'i Jesosy amin'ny tsatso tena maso hoe ianao tompo voamaraina io no dialina io c'est pas là za dia dava dia zay tenen'i Jesosy atsika priorité ataovy laram-pahamelo ny fitetavanao ao fa manaraka ny ao araiky tsara makasitraka anao ataoko amin'ilay fanaovana azy izy te manandro ataoko amin'ny farany rehefa fo zay teboka voalohany raha tia asitraka amin'Andriamanitra na le teboka voalohany teo ataovy laram-pahamelo ny fitetavanao amin'Andriamanitra. Amen. Teboka faharoa anisany ahafan'Andriamanitra makasitraka atsika anao ay tsika fiangonana rehefa haiko rehefa haitsika mametraka azy ho priorité ho fiainantsika fomfo ianao vao maraina misaotra ray fa velona alohan'ny atory ianao misaotra ray fa velona zay dia zava-dehibe eo natren'Andriamanitra tsy zavatra ko ampikiantsika Andriamanitra hoe tsy maintsy mitsangana ianao dia mivoaka dia mandeha gauche dia droite dia ianao madoara tsy mety izy ianao zay izy na eo bangina ianao misaotra fa mbola velona zay ny laram-pahamemen'ny Andriamanitra alohan'ny amboanao fotoana alohan'ny amarananao fotoana. Teboka faharoa ny apôstôly Paoly koa nampianatra secret fa tena révélation donc atsika hoe Philippiana tsika zao ny Philippiana resan'i Jesosy eto Philippiana toko faharoa épistile ho an'ny Philippiana Philippiens chapitre 2 verset 3 partie B apany faharoa Philippiana toko faharoa asaiko foantsika raha sitakareo hiaraka ijery baiboly na électronique io na version physique. Philippiana toko faharoa andiny fatelo tapany faharoa le deuxième partie any vakitsika ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny vakoto zao manao hoe fanetretena dia aoka samy anao namany fo mihoatra no tena ny aveloko mahafinaritra miaina zany teny zany fa tsy mahasosona koa fanapaterana zany teny zany fa fanetretena dia aoka samy anao namany mihoatra no tenany isika olombelona misy mpandika baiboly ny teny hoe ny olombelona dia voajanahary amin'ny maha-olona nofo azy dia tenany focus amin'ny tenany za raha nanao pronom amin'ny conjugué zao tsika dia je zay vao toy dia hoe je vao toy hoe za aloka zaka alohany je dia etika efa dia nampianatra amin'izay Paoly apôstôly tanjona Philippiana hoe ry Philippiana ry zanak'Andriamanitra kristiany eto Montréal manaova namanoatra ny tenanao inona ny anton'izany Jesosy no tenin'izany izany lalanjata mentsika no hevitra kely deuxième point dia zao hoe aoka samy hevitra ny hafa l'autrui les autres plus que soi-même aoka samy hevitra ny hafa mihoatra ny tena dika
tsika zay ambanio ny tenanao ietsehnao zany fa manao an'izany fa manao an'izany fiangonana enoven'Andriamanitra satria matsapateny losoken'Andriamanitra zay manetsy tena ihany no zany fa zay mianatra tena afiteta dia izay tia Jesosy hoe leftemse fa azo zazo anatiny am'leftemse Michel midiny valoriseo louangeo amina rehetrarehetra apekara ambony ambony fa ianao midina ambany ambany fa rakaraka midinanao ampekarana Andriamanitra nao ve jery tantara zavatra kely aminareo any hoe natiorantsika olombelona le hoe zaro rehefa tsy mety aminy nataonao dia manana réflexe hoe valiko ianao amin'ny nofo valiko ianao nao ve jerentsika vedre tao amin'ny petera voalohany toko fatelo kasika an'io hoe manao ny hafa loatra ny tenan'io dia mitady zay azo le hafa ianao mitady zay bois bien an'le hafa ianao fa tsy zay animo azy na zay amono azy petera voalohany toko fatelo andiny fasivy ozy izy petera raha manoratra ty hoe petera voalohany toko fatelo andiny fasivy 1 Pierre 3 9 amin'ny anaran'i Jesosy tsy mamala ratsiratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa ny mifanohatra amin'izany ina le mifanohatra amin'izany aoka isaotra satria ho amin'izany no iantsona anareo mba aninona izy mba handova fitahina dia nitentsika teo hoe ny fitahiny Jehova mamparankarena satria Jehova no nahariny zavatra rehetra dia entonay izy tena hoe tsy mamala ratsiratsy satria raha mamala ratsiratsy sika dia tsy mihevitra ny hafa tsika sika fa mitady zay olomba azy dia tantara zavatra kely aminareo resaka tantara anamanina ny tena Andriamanitra velona tantarany zao zao tamin'ny deuxième guerre mondiale mety maro antsika malala azy ty mety misy tsy mahafantatra koa fa zahaiko aminareo tamin'ny 1941 natakeny japonais ny amerikana dia nahenonareo hoe porny Pearl tany amin'ny misy tany États-Unis bombardé ny japonais volanao 41 teo tamin'ny 1941 2500 morts tamin'izay ny amerikana dia izy bekitana hoe mahita rena aloha kely maro japonais rehetra fa ho avy no tsy mety aminareo 4 ans après 1945 mois de mai avril natany kama izy avy fin guerre mondiale deuxième navita bombe atomique Einstein miaraka amin'ny amerikana Nagasaki sy Hiroshima 250 000 morts bombe anankiray zany hoe efa mamala ratsiratsy ianao amin'ny manofo dia fahafatesana miteraka fahafatesana 2500 morts maty ny japonais 250 000 morts ny américaine 250 000 morts maty ny japonais zany hoe efa hitantsika hoe ny fahamanina ratsy ny tsy fanaovana ny hafa mihoatra ny tena dia miteraka fahasoavana foa ary manaraka ny teboka faharoa hoe Jesosy le fanetreteny Jesosy any Andriamanitra nasolo ny etiketo Andriamanitra azy fa nanaiky izy nitafy ohatranahy ohatrantsika ary ny tena mahenjana an Jesosy dia ty teraka izy tany amin'ny etapy tany an-trano maty izy tsy matrotrano maty amin'ny azoijaliana satria ianormanité fahafatesana na fahako ajobo famonjena na azotsika famonjena atsika tafoana tena tsy maty amin'ny azoijaliana Jesosy dia izay fietsehany Jesosy zay midiny Jesosy ianany fiangonana riefepseo atianareo ny sanatra ataovy oetraponareo daholo fiangonanareo fiangonana lavavy rehetrarehetra reo miara manompo reo apekara fa ianao midina ambany fa alefa Jesosy miakatra ambony fiangonana amen mora resahana zany hoe mora teneny mora zahay fa tsy vita mamofo manatanteraka zany fa tsy mifanana matantatrano azy dia ozy izy Jesosy amananatsika teboka faharoa dia amarana amin'ny teboka fahatelo Matthieu 2:10 kasika izay hoe aoka anao hevitra ny sasany mihoatra tsara mena zany zany teny zany Matthieu 2:10 andiny faefatra amby efapolo sy dimy amby efapolo tsisy ambekoa le ora fa manao azafady fa tena ezaka tsora fa be Matthieu 2:10 andiny faefatra amby efapolo sy fadimy amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa izao kosa malaza aminareo hoe Jesosy ny tena tia toro tena tia teo teny boatro riva averiny amiko izy anareo mba tsy haivany amintsika le izy hoe tsy avy izy ny fahavalonareo misaotra izay manosina anareo asioso izay miakara anareo ary ny vaovao izay manetsika izay manao tsinontsina sy manetsika anareo
mba ho tonga saraky ny rainareo izay Andriamanitra ianareo fa izy mamposaka masoandro amin'ny ratsy fanahy amin'ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny rahaolana amin'ny marina sy amin'ny tsy marina. Dia andiny fahafaramefapolo tsy hafa ny fahavalonareo efa hainao zany fa mbola very fanahy-masina ataovy loatra lohanao io fahavalonareo. Za tsoa raha mbola melo amin'ny olona nakasary anahy mety mbola eo namina amin'ny herinandro dia tena amin'ny sarotsary hoe misaotranao nakasary anahy fa tena nanampy an'ala izy ary tena objectif amin'ny resaka aminy amin'izany nanampy an'ala amin'ny asako ilay izy makasitaka fa tsy zany mety niterenao koa no sainy dada dia ho alaiko sary koa dia rehefa tsy andalina amin'izany mihitsy Jesosy miteny anao hoe éleveur namanao éleveur collègue dia ho tanterahatra tsy moro zany fa magataka fanamasina hoe tario ary tena mataoko aminy zany vavaka aminao manilo soanao ny asana irio soa ny collèguenao io le namanao ampiasana tsy tianao io ivavao io dia irio soa fa alefa n'Andriamanitra miloatra noho izy ianao. Amen. Za manao amenina zany farany teboka fahatelo jerentsika teo raha nametraka loha hevitra Jesosy androany dia teo hoe dia azonaka amin'Andriamanitra hoe ny fiangonana teboka voalohany ina ilay teboka voalohany teo atao vinao izy izy ataovy lara-paminena fitadiavana an'Andriamanitra. Ny teboka faharoa resantsika farany teo ataovy aoka samy hevitra ny hafa mihoatra noho ny tenany. Teboka fahatelo tonga dia ten'Andriamanitra Exodosy toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo dia tapitra ny tototeny. Exodosy toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo. Ity indray dia déclaration Mosesy amin'ny mahaliderazy teo amin'ny zanak'Israely mazava be izy tia asitraka amin'Andriamanitra tia asitraka amin'Andriamanitra fiangonana dia teboka anankiray moyen anankiray action anankiray azona reconnaissance amin'Andriamanitra. Exodosy fahatelo amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo manao hoe ny anaran'i Jesosy fa manompo any Jehova Andriamanitrareo dia hita ny anao sy ny ranao izy ary hoesoroko aminao ny aretina. Amen. Raha manompo an'i Jesosy dia hoesoro ny aretina ten'Andriamanitra zany teboka fahatelo raha tiany fiangonana ny asitraka amin'Andriamanitra dia tohizo ny fanompoan'i Jehova manompo ary aza mitsaratra manompo an'i Jehova ary aza mitsaratra manompo dia tsy ho lazaina tsy tevim-pena navabe zany fa mazava be tohizo ny fanompoana. Ny antsoina Jesosy hoe ianona tonton taty tia ny fanompoana ny antsokana tato amin'ny FPMC tia ny fanompoana ny antsokana tany amin'izay ministera misy anao mbola mahita manompo ve Jesosy mbola mahita antsika manompo ve Jesosy dia Jesosy hoe araka ny tenin'ny Mosesy manompo anjeo ary Josoa koa nihinana an'io ozy Josoa ohatra mety ilay tenen'ny Mosesy fa raha za koa Josoa raha ny vaky koa Josoa raha ny zana raha zay mianakavy dia nompo an'i Jehova zay zany ny laza Jesosy zany ny laza fanamasina sika manohy le fanompoana misy fotoana na tena manavy tena hoe tena mbola nompo ve Jesosy fa Jesosy toy izy mandrosoa farozy ny tena Andriamanitra tamin'ny tahabolany mandrosoa Jesosy tsy namety directive janona aloha hoe revoyez le proviseur avance just start walking izy pasteur zay tadito zay ta Pentecôte dia eto koa ny tena Andriamanitra ny tena hoe manohiza manompo fa makasitraka antsika Andriamanitra. Amen. Ampanesika eo teknao hoe manohiza hoe courage manohiza tohizo ny fanompoana tohizo ny fanompoana tena pahaina zao satria devoly ana tsy tiany na manomponao hoe tsy tiany devoly misy ny anakoko tsara devoly anao manao voataloatra hoe 25 juin marana beky misy misy filma io dia mbola voakatara tena mimisy anao nefa tena ilaza Jesosy hoe mila mivoaka ary resiny devoly mahitatsika tokety tiavano Jesosy fa resiny devoly tonga tiakoa resy anao Satana. Amen. Ary tohizo makasitraka antsika normal Andriamanitra ary mandeha ho azy tsy mila mangataka fakasana hoe Jesosy mbatakely hoe donkely non tsy mila mangataka fa hay Jesosy ataony amin'ny fanaovana azy inona ny conclusion amarana atsaka fahatelo dia asitraka n'Andriamanitra ve tsika teboka voalohany aza ny volo aza ny fianarana aza ny asa ho ataona lara-pahamena fa akote isika fa ho Jesosy hoe lay Andriamanitra lay loharano nazonao ny asa loharano nazonao ny fianarana nazonao le tany aty io atao priorité fa
mankasitraka Andriamanitra. Tovolahy-pahamena atsanyatsany ny fitetavana an'Andriamanitra. Zay no meny fanamasana antsika. Ny faharoa, aza mihevitra ny tena nao zavatra fa tsy mahavita eo ianao eritrereto fotsiny eny. Za zao tena zavatra aminareo niaraka tamin'ny herinandro ty ilay izy. Nanana problème tamin'ny tomobilako tamin'ny herinandro. Za nefa lasa lavitra na démission. Nananambola takan'iny nanana carte de crédit takan'iny tsy mahavita ny carte de crédit. Vola tsy azo ila. Namana ny azo atsy ny antso namana. Mila débarrasse kely zalahy. Misy namana avany akeo morena tonga teo amin'ny antsana. Adiny telo zao tonga ny ako. Zany. Ny artisy ny fitiavana vazy zalahy. Dia mitondra tomobila dia nalaina tomobila bisikileta. Azo tomobila ray leta. Tiako tenenina hoe. Zany. Ataovy mitromononao ny namanao. Dia hainy Andriamanitra ny karakara. Tena miala vazy zalahy dia nety. Zany hoe zava-dehibe no akaikinao. Zava-dehibe ireo miara-miaina amintsika. Tsika tsy avidiny, za tsy avidiny eto fa ny fiarahantsika amin'ny zavatra miaraka amin'Andriamanitra. Ataovy mihoatra ny tena nao nefa. Jesosy no modeliny amin'izany. Mora nasahana ve? Fa mora nasahana zany. Fa raha fanamasina ny vokatry ny fanamasina amintsika, manosika antsika. Na teza takon'ny nana mila fasantsika antsika faly foana. Faly foana tsika satria surnaturel aloha vao miaraka amin'ny Jesosy. Ny olona mety ahoana ilay ty toetra ny faly foana? Ahoana no mahaty tsy tezitra mihitsy? Jesosy miaraka aminy. Izy sa ary zay ny filazantsara. Na tsy mitony tena rehefa zay zavatra ataona dia mitony amin'ny Jesosy hoe zao nena Jesosy araka. Jesosy araka zany tsy mimonjomonjo. Jesosy araka zany tsy mitabataba. Jesosy araka zany mitsiny foana zany. Jesosy araka zany tena doux foana zany, douce foana zany. Et c'est ça que Jésus attend de moi, de la FPMC. Tu es attiré, atao votrandronao reny falefan'Andriamanitra miaraka trano. Fa telo foana natsory Jesosy tsika sa manafaripontsika dia ozy Jesosy hoe manohiza satria ozy Jesosy tena Andriamanitra. Ataoko hitanao ny fahasamafana manompo sy tsy manompo tena Andriamanitra zany ary aveko foana izy ny tena hoe tsy manompo an'Andriamanitra fa mila vola, tsy manompo an'Andriamanitra fa mila asa, tsy manompo an'Andriamanitra fa mila fianarana. Non, à côté aho izy fa à côté de la plaque raha zay. Manompo an'Andriamanitra satria nao satria Andriamanitra izy. Parce qu'il est Dieu, zay fotsiny satria Andriamanitra izy dia manompo azy. Fa raha voakoatran'izay dia à côté tena côté ny Andriamanitra dia zay eto. Nefa Andriamanitra eto manompo azy satria Andriamanitra izy dia zay dia amiko. Ivavaka tsika dia ivavaka ho ataontsika dia zavatra anankitelo. Mety nanana priorisation azo amin'ny fiainana toy Jesosy hoe revoir avereny jerena priorisation zany. Avereny jerena priorité anao. Tena io hoe priorité toy Jesosy hoe priorisé hoa. Ok fa manasana miova ny priorisation manao checklist retsika manao tototsika isaky miatsa hoe retiraiky ny anio premier ry voalohany ry amin'ny sommaire ry mitady an'Andriamanitra. Zay ny anasa Jesosy any dia ataoko zany zay hoe apio zay Jesosy apio ny FPMC ary priorisé anao. Tena Andriamanitra mety Jesosy any FPMC zany ho ary indrindra ho antsika zay nanatrika eto. Tsy haiko na mandeha tsy mandeha vidéo io ho antsika zay nanatrika eto ary zay nanatrika eto no misitraka amin'izany satria tsy avelan'Andriamanitra motomoto fotsiny ianao hoe niditra teto ianao nitenenan'Andriamanitra hoe tiaka sitraka anao ary zana fa zao priorisé hoa ataovy oetranao ny hafa atoizy ny faliponao fa mandeha ho azy ny fampiasonao. Amen. Raha izy be zany tena mahabezaka teny Jesosy zany dia apio zay Jesosy iety lalan'ny fanetreteny zany zany hoe lalan'ny fitahiana zany lalan'ny fahomiasa fa nefa ny lalan'ny sarotra zany nefa ny olona zay Jesosy miditra amin'ny lalan'ny fanetretena. Tsy maintsy miditra amin'ny lalan'ny fanetretena raha te hisanatra. Tsy afaka miditra amin'ny lalan'ny fisandatana ianao tsy mandalo fanetretena. Tsy afaka niakatra ianao raha tsy miditra amin'ny fanomponan Jesosy. Contraire amin'ny logika ny olombelona ny Andriamanitra. Tsy maintsy miditra ianao vao tafakatra. Ny tsika dia miakatra fa ny Andriamanitra midina izy mampiakatra. Dia fatelo andeha mpitendry zava-maneno ianao faly be Jesosy mahita anao. Mpitarikina ianao cœur ianao faly be Jesosy manana anao. Conducteur de louange ianao faly be Jesosy manana anao. Diakona ianao, ny olona ianao, pasteur ianao, fier Jesosy manana anao. Ozy Jesosy hoe lâche pas, ne lâche pas, tohizo ny faly. Il faut pas lâcher, aza lâcher. Dia volona dia tsika hoe malan'olo foana ve?
hoy Jesosy hoe tohiza manoka magnataka ny toerana hiakatra dia feno fomba ataontsika tia magnataka anareo toerana no antsika tia sady apitsakanana dia ataontsika vavaka tia dia ivavaka isika magnataka ny pasteur ia ho an'Andriamanitra vomatra isika tiaka fanamasina aoka safahita silaka amin'izao fiaeto e amen. Entontsika manolona zany tenin'Andriamanitra magnataka anao hoe tirity ataovy tena vokatra ny fonao tenenao tsy Jesosy hoe tsy possible zany zavatra tsy possible zany zavatra teny amin'ny tenin'Andriamanitra zany raha tsy hovain'i Jesosy ny fonao raha tsy hovain'i Jesosy ny fonao dia tsy possible manao Yeah.
mety hoe le